La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Tonga eto Madagasikara ary niraisin'ny filohan'ny Repoblika tamin'ity androany ity ny solitenan'ny Fondation Mérieux avy any Lyon. Anomboka ny fiara-miasa eo amin'ny rototo ka isan'ny laharam-pahamehana ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Tsy nisy intsony ny fanondranana antsokosoko ny andramena raha tamin'iny taona 2024 iny. Mbola mitohy kosa nefa ny fanapahana indrindra amin'ny faritra Analanjorofo sy Maroantsetra iny. Ny ena lanjan'ny letchi avy eto Madagasikara eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Sarotro ihany koa ny famarotana azy raha ny tatitra navoakan'ny CTHT. Raha ny fanazavana na eo aza ny fiezan'ny mpamokatra tsy mitsaha-midina ny kalitaon'ny letchi avy eto amintsika. Ny 50 isanjaton'ny tanjona napetraka tamin'ny fanaparitahana ny puce elektrônika ho an'ny omby amin'izao fotoana izao no vita hoy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana. Ankoatr'izay isan'ny koa ny famitranana boucle elektrônika asolo ny kavon'omby iadivana amin'ny osoka sy ny dahalo ambony latabatra. Lehilahy raika amby 30 taona no maty vokatry ny fikasihan-tanana nataona zandary iray teny Bevalala ny sabotsy fa 4 ny volana janoary lasa teo. Fifandirana arabolona teo amin'ny ilay lehilahy ny arambona sy vehivavy iray ny fototry ny olana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena 7 janoary 2024, 7 janoary 2024. Feno 10 taona androany ny fanafiana nataon'ireo jihadista ny Charlie Hebdo, fanafiana izay nahafatesana olona maro. Ny adidin'ireo avy. Finaritra tompoko lasy tompoko avy fotoana vaovao eto amin'ny Kolo Manatsanora anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao tonga eto Madagasikara ary niraisin'ny filohan'ny Repoblika tamin'ity androany ity ny solitenan'ny Fondation Mérieux avy any Lyon. Anomboka ny fiara-miasa eo amin'ny rototo ka isan'ny laharam-pahamehana ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Io ny nasaina. Raha ny antontanisana voaka ny UNICEF 770 ny zaza latsaky ny 5 taona no tratra ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka eto Madagasikara. Amafisana manoloana io ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ary ankoatra ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana malagasy, vonona anomentanana ihany koa ny mpiara-mombonantoka toy ny Fondation Mérieux sy ny UNICEF. Ireto farany izay noraisin'ny filohan'ny Repoblikan'ny Rajoelina androany teny amin'ny lampam-panjakana Ambohitsirohitra nijerena izay fomba iarahana miasa eo amin'ny rototo. Monsieur le Président nous avait exprimé le désir nambaran'ny filohan'ny Repoblika taminay ny finiavany hamongotra ny tsy fanjarian-tsakafo indrindra ny amin'ny faritra atsimo. Kendrena manokana amin'izany ireo ankizy izay tratra ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka. Noho izay indrindra no hatongavanay miaraka amin'ny Nutrisette izay efa mpiara-miasa aminay amin'izay tsy fanjarian-tsakafo ny ankizay. Vonona izahay amin'ny fiara-miasa hanampy ny vahoaka malagasy. Pour répondre aux besoins de votre pays. Vokatra azo tsapahitanana no ilaina raha ny fanazavana hatrany ary efa firenena maro no iasan'ny Fondation Mérieux amin'izay ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka izay. La coopération telle qu'elle est envisagée, c'est Ny asa ho atao dia famoronana orinasa hamokatra aingana sy amala ny filanimponina iadina amin'izay tsy fanjarian-tsakafo any amin'ny faritra atsimo nosy izay. Eo ny Nutrisette ary eto ihany koa ny Fondation Mérieux. Ity tetikasa any amin'ny faritra atsimo ity izay iara-miasa ihany koa amin'ny fikambanana iraisam-pirenena maro toy ny FAO sy ny banky iraisam-pirenena. Par des gouvernements ou par des grandes associations comme la FAO, comme la Banque mondiale. Raha tsy ivona, isan'ny niaona tamin'ny filoham-pirenena sy ireo délégation niaraka taminy nandritra ny dian'izy ireo tany Lyon farany teo, ireto tompona ndraikitra avy amin'ny Fondation Mérieux ireto. Anomboka tsy ho ela ny tetikasa raha ny fanazavana.
Manomboka ny fanamboarana ny kianjaben'ny Mahamasina ao anatin'ny 12 volana no natanterahana ny tapany voalohan'ny asa. Nanamafy ny mpanolotsaina manokana ny misahana ny tetikasa ny filohan'ny Repoblika fa mirary raha ampitahaina amin'ireo fananganana kianja amin'ireo firenekafa ny fanamboarana izany fa tsy araky ny resabe voizina anatin'ny tambazotra tserasera ankehitriny. Volan'ny fanjakana Madidio no natanterahana izay asa izay Ivrishara. Nanomboka avy hatrany ny asa fanavaozana sy fampanarapenitra ny kianja bare araka ny fampanantenaina nataon'ny filohan'ny Repoblika. Ny famefena no hanombohana ny asa mialohan'ny rosona amin'ny fandrodanana ny faritra, anitarana sy ananganana ny tribuna Vaovao izay hovitana mialohany fa 24 ny volana Jona ho avy zao. Dingana zany fifetsika aloha amin'ny fandrodanana ny fiarovana ny ain'ny olona rehetrarehetra hatreo amin'ny renibus, hatreo amin'ilay ariary be le boribory. Dia rehefa tena mandeha tsika amin'ny fanorenana dia hitatra kely izay fefy izay satria mitatra makany arina mivoaka ny vavahady Mahamasina mihitsy ny tribune Vaovao. Hatrany ny tohatra fidirana dia mbola misy an'ilay espace na faritra izay mbola isy alohan'ny fefy indray zany dia tia kaikaiky ny zaridaina Y ny fitenitsika azy zany no manomboka ny fefy ny Mahamasina Vaovao. Dikan'izany tsy maintsy misy fandaminana mikasika ny fiantsonan'ny fiara, mikasika ny tsena, isaky Mahamasina amin'izao fanombohana. Raha nitarika resabe anaty tambazotra ny tserasera ao anatin'ny fanombohan'ny asa amin'izao fotoana, ny famatsim-bola sy ny sara ny fanamboarana izay mitetina 7.70 tapitrisa $, namafisin'ny mpanolotsaina manokana misahana ny tetikasa ny filohan'ny Repoblika, fa volan'ny fanjakana madio no hanaovana ny kianja, tsy araka ny voizina ihany koa ny sara ny fanamboarana. Io entreprise ndraisitsika CSCO2 ihany tany Kambodsy izy nanao kianja stadium 60 000 places bebe 160 millions de dollars ny vidiny. Raitsika izy any Ethiopia 60 000 places 120 millions de dollars. Dia raitsika entreprise anankiray turca nanao any eto akaiky de Kigali tena mitovy amin'ny atsika eto Rwanda 24 000 places ny amin'izao napekarina 40 000 places ohatra ny kianja Mahamasina 200 millions de dollars ny vidiny. Raitsika reny ny Sénégal ny Dakar amin'izao fotoana izao stadium 50 000 places 250 millions de dollars. Isika eto Madagasikara 40 000 places 77 millions de dollars. Tsika no ambany natonga an'izany dia izao hatrany amin'ny 150 millions fa ny fahaiza ny filohampirenena niaraka tamin'ny négocie tamin'ireo entreprise ireo. Izao ny fahafanena malagasy natafitsika ambany. Isan'ny tondrany fanazavana ihany koa ny hoe lara-pamena ho an'ny mponina ny Tananarivo Satsive ny kianja bare. Namafisiny tamin'izany fa tafiditra anatin'ny fanohanana ny mpanao fanatanjahantena ary fanatsarana ny kianja bare ihany koa ny fanamboarana. Ho fisorohana ny famoizana ny olona maro mandritra ny hetsika samihafa ihany koa ny fanitarana ny kianja. Hatramin'ny 504 latoerana izay ahitana fidirana 9 lehibe. Rapitso no avoakan'ny fitsarana misana amin'ny fanjakana ny valiny fitsarana ny disadisa sy tsy fietezana nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina afara anteo ho an'ny faritany 4 eto Madagasikara. Ny zoma ho avy zao kosa no ivoaka amin'ny fomba ofisialy ny nenivon'ny HCC raha ny lalàna. Gaetan Andratsilavo. Taoriny ny fandraisana sy fiainona ireo kandida rehetra isaky ny faritany, na ireo nitory na ireo notoriana. Raha mpitso ny voalaza fa ivoaka ny valim-pitsarana, ireo disadisa sy tsy fietezana nandritra ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina farany teo, inanivo ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana. Ny zoma 10 janoary ho avy izao kosa no ivoaka amin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana. Raha ny lalàna, iray volana aoriny ny vokatra vonjimaika navoaka ny CENI no amohan'ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny vokatra ofisialy. Ny 10 volana Desambra lasa teo tsy hivona no namohan'ny CENI ny voka-pifidianana vonjimaika. Zava-dehibe ho an'ny tany sy ny firenena ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina, raha ny fampandrosoana no resahana. Feno ny rafitra ahafana miroso amin'ny fanatanterahana ny asa, misy fiantraikany mivantana amin'ny vahoaka eny fotony. Raha ny hita nandritra ny fifidianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka izay natrehan'ny malagasy, tsy mifanalavitra tamin'ny vokatra navoaka ny CENI, navoaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana sy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Zava-dehibe eo ampiandrasana io voka-pifidianana io araka izany ny fitoniana sy ny filaminana. Manana ny fahaleovantenany ny fitsarana
izay mitsara araky ny lalàna velona eto amintsika. Manoloana ny olana anseho teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fampianarana teknika ary fampiofarana arak'asa namoaka fanambarana ny teo anivon'ny gouvernemanta nosokafana ny fanadihadiana ahafantarana ny tompona andraikitra voakasika izany ka eto Andratsilavo. Manoloana ny olana anseho teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny fampianarana teknika ary ny fampiofanana arak'asa momba ny fizarana ny mpanigarni mitetipidy 5,9 ariary avy amin'ny filohampirenena namoaka fanambarana ny gouvernemanta izay mivaky toy izao. Ny gouvernemanta dia mampahafantatra fa ny fanapahan-kevitry ny filan-kevitry ny ministra ny mamaritra fa isy io mpanigarni mitetina 5,9 ariary io omena ny mpiasa-panjakana eo anivon'ny ministera tsirairay. Noho izany, ny fizarana lela vola ankoatr'izay dia tsy mifanaraka amin'ny tapaka atao amin'ny filan-kevitry ny ministra araka ny toromarika nomen'ny filohan'ny repoblika. Noraisina avy hatrany ny andraikitra ka nosokafana araka izany ny fanadihadiana atao ny inspection générale de l'État na ny IGE ahafantarana marina ny tompona andraikitra voakasika izany ary miankina amin'ny vokatry ny fanadihadiana atao ny IGE ny fepetra ho raisiny. Ny gouvernemanta dia mamerina trano fa ilaina ny mitandro toy ny anak'Andriamaso ny foto-kevitry ny fanjakana tsara tantana eny anivony ny fitantanan-draharaha-panjakana. Tsy nisy intsony ny fanondranana antsokosokony andramena raha ny tamin'ny taona 720 iny. Mbola mitohy kosa nefa ny fanapahana indrindra any amin'ny faritra Analanjorofo sy Maroantsetra iny. Fanadina. Voararany lalàna malagasy ny fanondranana ny SHBD Andramena, misy aina nefa hatramin'izay ireo tsy maty voalava kibo miefy tena ho ambony lalàna nanondrana izany. Nahita mpivoarany toe-draharaha nandritry ny taona 2020. Nitsaratra tanteraka ny fanondranana tsy ara-dalàna ireo Andramena. Mbola mitohy kosa nefa ny fanapahana diso tafahoatra, indrindra ny amin'ny faritra Maroantsetra sy Analanjorofo. Ny zavatra tena resahana angamba amin'izao voalohany teto dia ny fakasitrahana mihitsy zany ny fotoana-panjakana satria tsy nisy fanondranana goavana intsony na tsy nisy fanondranana hita mihitsy moa zany Andramena nahazo sarobidy tamin'ny taona 720 dia bravo. Fa ny fanondranana tsy nisy fa ny fanapahana mbola misy zany. Raha tsy teny fotsiny tsika zao any amin'ny faritra Analanjorofo sy Maroantsetra iny dia miparita ohatran'ny mofo dipaina moa zany raha izay ny filaza azy ny tronçonneuse amintsika miteny zao. Dia eto izay manao haitako izy miaraka amin'ny fotoanam-panjakana zany hoe tokony handray fepetra fotoanam-panjakana mba hamerana an'izany fiparitahan'ny tronçonneuse mandripaka ny ala ny faritra Maroantsetra iny. Ankoatra ny fampitsarana ny fanondranana, ezaka lehibe hitantaratra ihany koa ny fambolekazo. Fambolena izay tokony ho tanterahana ny volana Desambra ahafahan'ireo zanakazo mitombo araka ny tokony ho izy. Mitohy ary mivelatra amin'ny sehatra rehetra ny fiara-miasan'ny Chine sy Madagasikara ho amin'ity androany ity. Ny sehatra mahakasika ny vehivavy indray no mpanany izany fiara-miasa izay. Fitaovana maromaro araka izany no natolotra ny fikambanana tarihin'ny vadin'ny filoham-pirenena. Fanadiny Michela Renardzon. Manana ny lanjany manokana eo amin'ny fiarahamonina ny vehivavy, tsy diso anjara amin'izany ny vehivavy malagasy, raha nambara ny masehoviny Chine miasa eto Madagasikara, mila tosika izy ireny ary mila fanohanana amin'ny lafiny rehetra. Ny vehivavy malagasy dia mahay sady mandray andraikitra ary manana finiavana iasa mba hanana ny fianakaviany sy ny fireneny ho avy mamiratra amin'ny vady amanjanaka fa indrindra amin'ny maha-renim-pianakaviana azy. Mizaka ny antsasaka ny lanitra amin'ny sorany vehivavy malagasy na izany any ampiasana fa indrindra ao tokantrano. Tamin'ny alalan'ny fanomezana pompao maromaro ny fikambanana fity tarihiny vadin'ny filohan'ny repoblika ny fitsonjovana ny vehivavy androany. Pompao izay hozaraina amin'ireo vehivavy any amin'ny faritra manana olana amin'izay resaka rano izay. Et j'aime beaucoup le proverbe chinois que vous avez cité. Les femmes soutiennent sur leurs épaules. Mampietsi-po eny eo abolana sono voalaza fa mizaka ny atsasaka ny lanitra eo amin'ny sorany vehivavy. Mampiseho toetra ny vehivavy eto amin'ny fireneko mantsy izany. Araka ny fantatsika, ny rano dia fiainana. Ireto pompao ireto dia ahafahan'ny mponina maro hanatsara ny fiainany. Fantatrareo ny teboka isany andraisako anjara lehibe eto amin'ny firenena, fanampiana ny vehivavy malagasy voatra. Tamin'ny taona 14 efa nisy ny fanampiana ny mponina tany atsimo tamin'ny alalan'ny pompao.
ny toy izany androany. À l'émancipation de la femme malagasy. Tontosa androany tetsy amin'ny lapam-panjakana Ambotsirota ny fifanaovantson'ny mpiara-miasa eo amin'ny masoviny Chine sy ny association Fiti, Pampao miisa 470 no notolorina tamin'izany. Lafim-baovao hafa kosa indray ny ena lanjan'ny letchi avy eto Madagasikara eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Sarotra ihany koa ny famarotana azy raha nitatitra avoakan'ny CTHT raha ny fanazavana na eo aza ny fiazan'ny mpamokatra tsy mitsahamidina ny kalitaon'ny letchi. Misy larina ary zao. Miasarotra ny famarotana ny letchi avy eto Madagasikara amin'izao vanim-potoana izao. Raha nitatitra navoaka ny Centre Technique Horticole de Tamatave amin'ny alalan'ny lettre du letchi ny herinandro ny 2 Desambra 2024 hatramin'ny 3 Janoary 2024. Ankoatra ny fahasarotany famarotana azy, miaina ihany koa ny lanja omen'ny mpividy azy eo amin'ny tsena iraisam-pirenena. Raha ny fanazavana, isan'ny olana goavana sedran'ny sehatry ny letchi eto Madagasikara ny faratsy ny kalitao. Ny famokarana letchi indrindrandrindra mbola tsy tonga amin'ny sehatra matianina zany satria ny antony ohatran'ny tsy dia malehony sarany loatra ny vidiny eo amin'ny mpamokatra. Any zany izy ka tsy afa-manoatra ny mpamokatra amin'ny fanatsarana ny kalitao. Ka indraindray tsy mahazo an'ilay fenitra iraisam-pirenena ny zavatra atao. Cyclone tamin'ny Ava izay tamin'ny 2 taona lasa tamin'ny 2018 izay nampitondra fiasany faritra Atsinanana ka tsy nahazahoana ataontsika hoe vokatra tsara dia tsara amin'ny kalitao amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ankoatra ny kalitao, nahitana fidinany ihany koa ny kilaony letchi tamin'ny tsy taona ity, antony iray tsy mahariska ny mpamokatra anatsara ny vokatra raha ny fanazavana. Ny zavatra mampalahelo aloha nidina ny vokatra tamin'ity taona ity tsy mitody tamin'ny taon-dasa. Tsy vitan'izy nidina ny vokatra ara-kalitao sy ny hatsarany fa nidina ihany koa ny vidiny izay mamono ny fahazotoan'ny mpamokatra hamokatra ho tsaratsara kokoa satria tamin'ny taon-dasa 2,000 ny kilao tarem-piandohana. Tamin'ity 500 ny kilao. Any zany izy ka indraindray ary te-hivarotra matiantoka ka tsy mampazoto ny mpamokatra hanatsara kokoa ny kalitaon'ny famokarana ka atsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no lasa tabela fara. Raha ny antotanisa mandrindra ny 7,3 taona isan-taona ny letchi ahondrany Madagasikara eo amin'ny tsena iraisam-pirenena raha toa ka mandrindra ny 2 taona isan-taona ny famokarana 7 taona amin'izany avy any amin'ny faritra Atsinanana. 700 ny letchi avy eto amintsika no ahondrana any amin'ny tsena Europeanina. Eo amin'ny larina fahatelo kosa no misy any Madagasikara amin'izao amin'ny famokarana letchi maneran-tany aorian'ny Chine sy Inde. Ny 50 isan-jato ny tanjona napetraka amin'ny fanaparitana ny puce elektronika ho an'ny omby amin'izao fotoana izao no vita ho ministry ny fambolena sy ny fiompiana. Ankoatra izay, isy ihany koa ny fametrahana boucle elektronika. Ionona saina. Efa mandeha ny tetikasan'ny fitondram-panjakana ny fampiasana sy ny fanapariana ny puce elektronika ho an'ny omby hiadina amin'ny asan-dahalo fa ihany koa ahafahana manara-maso ny fahasalaman'ireo biby. Amin'izao fotoana izao, omby manodidina ny 5 alina no efa nametahana puce elektronika any amin'ny faritra Atsimo-Nosy. Izany hoe ny 50 isan-jato ny tanjona napetraka no efa tratra. Ankoatra izay, andalana ihany koa ny fametahana ny boucle elektronika asolon'ny kavin'omby. Fa ilay apetrakantsika zany miaraka amin'ny fanatsarana ny lalàna. Resaka fibre dia kavin'omby izay elektronika zany izay manaraka n'ilay omby amin'izay fiainany manontolo izy voateraka mandrapatapitra n'ilay fiainan'ilay omby zany. Izy zany tena ohatran'ny biometrika mihitsy zany ny tena mariny. Dia koa zany ahafahantsika manara-maso ny déplacement, fikarakarana, lafinera teknika, fitsaboana sy ny sisa. Dia izy zany efa manomboka izao zany fametrahana azy amin'ity 3 volana voalohany ity tokony vita daholo ny faritra atsimo rehetrarehetra iny. Izany hoe Anosy, Androy, Iorombe sy ny Atsimo andrefana. Zay zany ahafahantsika manao traçabilité ihany koa zany zay. Nambaran'ny ministra tompon'andraikitra ihany koa fa tsy misy fiantraikany ara-pahasalamana ho an'ny omby sy ny olona ny fampiasana ity teknôlôjia vaovao entina ifehezana ny asan-dahalo ity. Sady tsisy fiantraikany amin'ilay omby, fahasalaman'ilay omby, ilay puce géolocalisable, no tsisy fiantraikany ihany koa ny fahasalaman'ny olona.
Ary izy io zany a rehefa any aoriana any ka hoe vonoana le omby noho ny hoe ho avadika hoena zany dia afaka récupérena le izy satria mijanona tanteraka ao anatin'le omby a bolus atelina zany le izy zany hoe tsy miala tao anatin'le omby zany le izy kasika le boucle indray zany le kavin'omby a io tena tsisy fiatraikany io tena ohatran'le kavin'omby amin'izao fotoan'izao fotsiny fa izy fotsiny mampiasa puce électronique zany teknôlôjia vaovao a dia mba tsy ahafahana hoe manovanova n'ilay taremarika le mahakasika an'ilay omby a no ahafahana koa manana base de données actualisable zany a traçable. Araka izany misy karazany roa ny puce électronique atao amin'ny omby. Voalohany amin'izany ny puce géolocalisable izay atao amin'ny iray amin'ireo omby mandeha amin'ny andiany ahafahana manaraka azy ireo amin'ny alalan'ny satelita. Karazany faharoa ny boucle électronique asolo ny kavin'omby amin'izao fotoana izao izay iray isaky ny omby. Ity teknôlôjia ity izay anafoana ireo dalo ambony latabatra izay mahavita mamoaka bokin'omby vaovao anadiovana ireo omby alatra. Raha ny fanazavana hatrany aparitaka manerana nosy amin'ity taona ity ny puce géolocalisable sy ny boucle électronique. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay natatsika ny zanam-pandaharana azo amin'ity androany ity. Eo ihany koa ny raharaha fiangonana pentecôtiste mitambatra eny Akoronano. Rehefa avy eo ary. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Vaovao, tellement wiki plus 4G, l'assindaille intelligent 4G, et famille WhatsApp, Facebook, YouTube, Google Assistant, Telma et moi, Zayaz Naomiel à la système iOS. Zayan, famille appareil photo 1,3 mégapixels la selfie, Miss Bluetooth, hotspot Wi-Fi coup, apaka nos connexions, Aaron batterie matanzak mahachacham témoigne des eaux. Zandret San, en vidant 79 000 RTTC Moons, Manatunanga Telma Shop. Lama bic, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Bic, isanandro. Verina eto amin'ny fampalalam-baovao isika. Mananjo azo tombontsoa amin'ny famoronana nataon'ny mpamorona eo amin'ny sehatra ny zavakanto. Tsy karamana io seka joina izany raha ny fanazavana azo fa zo. Izay indray no hitantsika ao anatin'ny zanam-pandaharana zo ho amin'ity androany ity. Misy larina ary zao. Zavatra foron'ny saina eo amin'ny sehatry ny zavakanto, tantara, tononkalo, hira, sarimihetsika ary sary. Ireo amin'ny ankapobeny no isitrahan'ny mpamorona malagasy ny zon'ny mpamorona eto Madagasikara. Vola no omena azy ireo, saingy tsy sokajiana ho karama raha ny fanazavana fa zo. Rehefa ampiasain'olona reny sanganasa reny dia tokony erana amin'zareo. Ohatrany hoe manana fiara ianao dia mba ho ampiasaiko le fiaranao dia mihera aminao, na hoe le tranonao dia ho faiko dia tsy maintsy mihera aminao. Zay sanganasa ampiasainareo zany dia ireny tsy maintsy azona lalana ary anefana n'ilay zon'ny mpamorona. Ilay zon'ny mpamorona moa zany hoe karaman'ilay mpamorona, satria rehefa mamorona izy tsy karamainy, fa rehefa ampiasaintsika izy vao manomboka mandray ny karamany. Ka ho antsika zany zay hoe mampiasa sanganasa hoe any amin'ny bala, any amin'ny fampisehoana, radio, télé tsy mandony zon'ny mpamorona dia tadidio zany fa hoe mampiasa olona ianao nefa tsy manome karama. Dia izay ny ampisiany eo amin'ny da zany mitaky an'ireny
karaha mampamorondreny any amin'ny haino manjery isan-karazany any amikarakara fampisehoana alym-pandizana ny hôtel sy ny restaurant zay mampiasa sanganasa rehetra zay zany le hoe zony mpamorona. Mizara maromaro ny fitsinjarana izay zony mpamorona izay araky ny tetiandro avoaka ny omda. Martsa zao fa 4 dia mandray fisotrondronono ny mpamorona zay efa mafeno an'ilay fepetra takina zany amin'ny 5 volana aprily indray zany dia ireo le droit le zo avy any amin'ny CD ny DVD dia miverina indray ny pension volana jolay jona dia ny zo avy any ivelany satria misy sanganasa malagasy teratany malagasy miasa any États-Unis any France any La Réunion dia alefandrareo aty zo dia mizara indreny ny omda dia ny avy any amin'ny volana 15 volana jolay indray dia avy any amin'ny bal fampisehoana. Miankina amin'ny zavakanto ny vola ray sy ny mpamorona raha ny eto anivon'ny omdana ny office malagasy des droits d'auteur amin'ireo sokajy zavakanto miisa 5 ireo miisa 407 ireo mpikambana ho feny voararany mampiasa sanganasan'olona iray tsy nahazona alalana mananjo isitraka ny vidin'ny fampiasana ny sanganasany kosa ny mpamorona iray. Tontolon'ny fampianarana anomboka ny 17 volana janoary izao ny fisoratana anarana amin'ireo mpianatra andray anjara amin'ny fanadina-mpanjakana CEPE 24 entina ampiakarana ny tany voka-panadinana ilaina ny fiara-miasa eo amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra ary ny ray aman-dreny. Iona Saina. Manomboka ny alatsanainy 17 janoary izao ny fisoratana anarana amin'ny fanadina-mpanjakana CEPE ary farana ny 17 ny volana martsa 2020. Ny 20 janoary hatramin'ny 3 aprily kosa ny an'ny fanadinana BEPC. Tamin'ity taona ity nisy ny paikady sy ny fomba fiasa napetraky ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny fampiofarana ara-teknika sy arakasa entina anatsarana ny voka-panadinana. Isan'ny lesoka hita ankoatry ny avy amin'ny mpianatra mivantana ny tsy fampiny ny fiara-miasa sy ny serasera teo amin'ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra raha ny fanadihadinana tao. Ny ray aman-dreny izay tsy tokony ianona fotsiny amin'ny fampitaovana sy ny fandoavana ireo saram-pianarany zanany fa tokony ihany koa anara-maso ny fizotry ny fianarany. Fanara-maso izay tokony atao hatrany fa tsy miandry ankatoko ny fanadinana. Manasa ny mpianatra rehetrarehetra mba hiatrika izany hoe ny fianarana an-dakilasy ary koa mba hanao ny asa tandrify azy any an-trano indrindrindrindra zany ny famerenandesina. Dia ny ray aman-dreny zany dia mba hangatahana tsy atao hoe efa any an-dakilasy ireo ka dia efa anjaran'ny mpanabe no misahana an'izany raharam-panabeazana zany fa dia mba mila zany fifanampiana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra mba ahafahantsika mahazo an'ilay vokatra anatsarana amin'ny kalitao-panabeazana. Raha ivona ho tanterana ny 7 jolay 2020 ny fanadina-mpanjakana CEPE ary ny 20 hatramin'ny 4 jolay ny fanadina-mpanjakana BEPC. Lafim-baovao hafa kosa indray miakatra ny vidin'ny azo amin'izao fotoanan'ny fahavaratra izao raha ny eto Antananarivo renivohitra. Antony mahatonga izany ny rotsakorana miteraka faratsian'ny lalana. Fanadina. Mifanesesy ny rotsakorana any karatsy ny lalana amin'izao fotoam-pahavaratra izao. Miasarotra manaraka izany ny fangalana ireo azo any amin'ny faritra Vakinakaratra sy Aloatra Mangoro amidy aty andrenivohitra. Manodidina ny 504 ariary hatramin'ny 3 ariary ny vidin'ny azo iray miankina amin'ny karazany. Ny alafo raha oharina amin'ny vidiny tamin'ny vanim-potoana maintany. Boro misy 5, 15, 20 000, 25 000. Roarina tamin'ny anina aloha mbola toko hoe mbola mora amin'izao. Mbola tsy tena niakatsy izy lohatsy. Atsirabe ino atsirabe dia ny anana lalana makambaton-drasaky arakaraka le lalana ao ihany izy. Ohatra zany hoe atsirabe dia eo ny vidiny. Raha ohatra hoe miditra ambanivohitra dia miakatsy amin'ny vidiny. Satria amin'ilay lalana dia vanim-potoana morany azo maintany. Tsy dia mandeha ihany koa ny tsenany azo amin'izao fahavaratra izao. Ireo manao asa goavana sy manangana foto-drafitra asa goavana no tena manjifa izany. Manjifa ihany koa ireo mponina eny amin'ny faritra Iva anamboarana trano sy lalana. Izy ireo izay tsy maintsy mividy noho ny faharavan'ny trano fonenana sy ny fiakaran-drano eny an'Iraikelatrano, Moramanga, Ambatondrazaka, Antsirabe.
Ireo amin'ny ankapobeny no mamatsy ny hazo ampiasaina amin'ny asa fanorenana eto Antananarivo renivohitra. Taoriana ny fandrondanana izay natao omaly niverina ho fiangonana indray ny fiangonana pentekotista mitambatra eny Akorondrano ranonambara ny filoha nasionaly ny fiangonana tamin'ity androany ity. Nisaotra ny mpitondra fanjakana izy ireo manoloana izany ka atao Andretsilavo. Omaly maraina tokony ho tamin'ny nora sasany no tonga teny amin'ny fiangonana pentekotista mitambatra Akorondrano ny mpitandro filaminana niaraka tamina vady tany anantanteraka ny baiko no ny fanapahan-kevitra avy amin'ny fitsarana amin'ny andron-danana ny fiangonana sy ireo trano manodidina azy. Tampoka teo anefa nitsahatra ny fandrodanana. Androany nanao fanambarana manoloan'izany ny filoha nasionaly ny fiangonana ary nanatitra fisaorana ny mpitondra fanjakana. Rehefa nandeha ny fandrodanana dia tonga tany amin'ny filoham-pirenena moa ny zavatra nitranga dia akasitrahanay manokana eto ny présidansa indray nirahan'ny filoham-pirenena ary filoham-pirenena teo nandray an-tanana ny zavatra nitranga ka rehefa tonga tany aminy ny fandrodanana iny dia natsahatra ny fandrodanana. Ankehitriny zany dia niverina indray ny fiangonana pentekotista mitambatra eo Akorondrano efa manatsara ny trano izy ireo koa akasitrahana indrindra ny filoham-pirenena izay nandray izany fanapahan-kevitra lehibe izany. Ny fiangonana dia miara-miasa amin'ny fitondrana rehetra na iza mpiara-tsoratra masina raha teo izany manaja mivavaka ho amin'ny mpitondra mba hiadana ny firenena araka ny soratra masina. Noho izany dia tena mankasitraka ny tenanay izay misolotena ny fiangonana ankehitriny ny fandraisana ndraikitra ny filoham-pirenena sy ireo olona rehetra manodidina ary ny mpanao lalàna satria ara-dalàna moa izany fanohanana ny fandrodanana ny fiangonana izany. Raha tsy ivona nanomboka ny taona 2020 efa niakatra fitsarana intelo ny raharaha ary nandresy hatrany ny fiangonana pentekotista. Nampiakatra indray ny orinasa mifanandrina aminy ka nivoaka nandresy ny zoma teo ary natonga ny fandrodanana ny fiangonana. Izao indray natsahatra ny fandrodanana ary miverina amin'ny mahafiangonana azy ny fiangonana. Lehilahy iray no maty vokatry ny fikasia tanana nataona zandary iray teny Bevalala ny Sabosy fa efatra ny volana Janoary lasa teo. Fifandirana arabola teo amin'ilay lehilahy ny arambona sy vehivavy iray ny fototry ny olana. Ivry. Taorian'ny fitofiran'olona nataona zandary iray teny Vato farany teo. Lehilahy iray indray no voalaza ho niarany fikasihan tanana nataona zandary iray teny Bevalala ny Sabotsy fa efatra ny volana Janoary. Fifandirana arabola teo amin'ity lehilahy nydosy ny fahafatesana sy vehivavy ray no fototry ny olana. Nidiran'ilay zandary avy hatrany zany ka niafara tamin'ny fikasihan tanana raha ny fitarainan'ireo fianakaviany. Sabotsy ariva tokony tamin'ny anora tany hoany araka ny fitantarany le ramatoa fatraminay tao zany no ny ndrangan'ity zavatra ity satria izy andeha hody avy ny ravany asa dia nisy vehivavy mba izy zany napiaraka. Vehivavy napiaraka izy dia nisy vehivavy ankiray mivadika zany tao aoriana tao dia laza fa tsy nameny volany dia mivoaka zany io lehilahy atao hoe faniry io dia iny no nandaka anazy sady namona dia teo nitrangany anina zany eo kely sisa ny eny zany niantso olo leo ramatoa io dia teo nitrangany ity zavatra ity zao niteraka nafaty anjanako zao dia malahelo tanteraka ny saika onja mifoko na amin'izao zavatra manoloana zao. Tsy araka io fitantaran'ny fianakaviany io ankilan'ny fanazavana nentin'ny komandy ny vondrotom-paritry ny zandarmaria Analamanga Androany. Notsindriny tamin'izany fa tsy nisy fikasihan tanana nataon'ity zandary ity nandritra tranga teny Bevalala io. Fanasarahana no nataon'ilay zandary. Mbola maro arak'izany ny teboka manjavozavo momba izany. Mbola mandeha ihany koa ny fanadihadiana amin'izao fotoana. Angatana zany zay mahita zay manana proof fa nisin'ny zavatra fikasihan-tanana nataony gendarme io dia afaka manantona ny mpanao famotorana izy mba ahafahantsika mahita ny marina. Satria hatreto aloha zany tsy haiko hoe inona ny antony nahatonga an'zareo tsy manaiky ny autopsie.
ary tsara marina koa le izy efa tamin'ny enina riva ny zavatra ny tranga zay samy nandeha tany amin'ny tany nodino le olona dia ny apitsony iny amin'ny 12 sasany izy vao mampandreny gendarmerie any an-tranony koa ny fato misy fa tsy any amin'ny hôpitaly misy zavatra mampiahiahy koa zany eo ka tsara le izy asiana fanadihadiana aloha miainga avy any amina preuve scientifique le zavatra hoe ity tokoa fa misy organe touché hoe mety koa ny nahazo azy dia hita eo amin'izay le izy izy daholo le vavolombelona hita satria atreto zany efa misy vavolombelona efa olona maromaro nalaina ambavany dia misy zavatra mifanohatra voalazan'ireo nefa olona samy milaza fa niatrika le zavatra nitranga. Namafisiny teo anivon'ny komando ny vondrom-topoparitry ny zandarmaria Analamanga ankilany fa tsy toerana fialofany mpanao ratsy ny eo anivon'ny zandarmaria tsy maintsy ampiarina ny sazy mifandraika amin'ny tsy fanarahan-dalàna araka ny baiko ny sekretera mpanjakana miadidi ny zandarmaria Pirenena. Isan'ny tranga nanam-porofony izy ireo izany ohatra ny makasika ilay zandarany Tifotr'olona Tenovato izay nalefa Antsiafa taorian'ny fampanoavany Maly. Andrasana arak'izany ny marina momby ity raharaha ity. Mialohan'ny iverenany amin'ny andraikiny eny an-dalambe miatrika fiofanana ireo police de la route amin'izao fotoana izao tanjona ny fanatsarana ny asa sy niady amin'ny kolokolo ka itao andratsilavo. Miatrika fiofanana amin'izao fotoana ireo police de la route mialohan'ny iverenan'izy ireo amin'ny andraikiny eny an-dalambe. Teboka maro no zaraina amin'ireo polisy manao fiofanana ireo. Ohatra amin'izany ny fampatsihivana ireo andraikitra sahan'ny police de la route, fampatsihivana ireo sotoavin'ny police Pirenena, fandalinana ny lalàna amin'ny feny fifamoivoizana, fampatsihivana ireo fihetsika ara-dalàna rehetra amin'ny fandrindrana ny fifamoivoizana, ny fomba firesaka sy fanajana ny mpampiasa lalana, fanetanana amin'ny ady atao amin'ny kolikoly sy ny maro hafa. Izay ampiarina amin'ny fampiasana an'io police de la route io mba entina miady amin'ny kolikoly satria izay fatatsika rehetra fa izay ny antony nampiatoana amin'ny police de la route io dia io fifediana amin'ny kolikoly io zany no hitondrana ireo paikady isan-karazany izay ampifanina eto anivon'ny fitafanana be fitafanana ity mba ahaberenana indray ilay police de la route sy fantatritsika fa tena ilaina tokoa satria betsaka loatra ireo fandikan-dalàna. Natao ny fiofanana tahaka izao entina hanatsara ny fomba fiasa manoloana ireo mpampiasan'ny lalana. Misy ihany koa ny lalàna mifeny fifamoivoizana na ny code de la route azony rehetra alaina amin'ny tranokalan'ny police Pirenena izay natao hanampibetsaka ny rehetra amin'ny fanarahan-dalàna. Maresaka iraisam-pirenena 7 janoary 2024 7 janoary 2024 feno 10 taona androany ny fanafiana nataon'ireo jihadiste any Charlie Hebdo fanafiana izay nahafatesana olona maro. Alarobia fa 7 janoary 2024 ny afo natao ambony tafon'ireo toeram-piasana ireo mpanao gazety ireto taoriny nandrenesan'ny basy teo akaikiny tao amin'ny Charlie Hebdo. Talohan'izay olona roa no nivoaka ny fiara ka niditra tao amin'ny trano. Taorinina amin'ny olona iray tao ambany niakatra tao amin'ny rena faharoa nisy ny efitra fanaovana conférence de rédaction izy ireo ka namono ny atony an-dahatsoratra Sharp sy ireo olona niaraka taminy. Raikitra taorin'izay ny fampitifirana teo amin'ny polisy tonga voalohany teo atoerana sy ireo olona roa mpanafika. Novonoin'izy ireo ihany koa ilay polisy. Tafiakatra 12 ireo namoiny ainy ny andron'io. Lasa olona nikarohina indrindra tao Frantsa ireo frère Kashi izay fantatra tamin'ny karapanondro tavela tao anaty fiara. Ny ampitsony iny tao Montrouge, mpamily iray no nitifitra ka namono polisy munisipaly iray izay mbola 17 taona monja. Nilaza ny tompona andraikitra fa nanafika tompo-dasantsy tany amin'ny 100 kilometatra avaratry Paris ireo nahina ho nanafika ny Charlie Hebdo. Mihoatra ny 7 alina ireo mpitandro filaminana nahetsika hanendrika azy ireo. Ny andro manaraka ny 7 janoary nandao ilay fiara nangalariny tao marina ireo nanafika ny Charlie Hebdo. Ny afo natao amin'ny trano print iray izy ireo raha nenjen'ny polisy. Tao anatin'izay nisy ny mpitantana sy mpiasa iray hafa izay afaka ny afony. Taorin'izay nahazo antso ihany koa ny mpitandro filaminana fa nisy fakanana takalonaina nataon'ilay mpamily namono polisy munisipaly tany antsinanan'ny Paris. Olona 4 no novonoina ary natao takalonaina ny sasany. Nanambana ny amono ireo olona rehetra izy raha toa ka misy mamono ireo frère Kashi. Tamin'ny 5 ora ny andro ny oatrany
ny alan'ny trano printy ireo frère kasi ka nitifitra saingy lavony GIGN izy ireo. Taorin'izay voatifitra ihany koa ilay mpamily. Ny alahady 1 janoary amanetsin'ireo olona tonga ary misy sady 50 ireo filoham-pirenena no nilahatra niaraka tamin'ny sora-baventy Je suis Charlie. Avec ce slogan, Je suis Charlie. Zay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrana ianao nanaraka izany. Soa fa tsara ny tolotolo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.